Eo amin'ny tontolo politika indray kosa misokatra amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny PMP raha ason'ny firenena no resahana hoy Andriamatoa Antelmaraparany solombavambahoaka tsy miankana ao anatin'ity PMP ity. Misy tokoa moa fe mandeha amin'izao fotoana izao fa misy ny fifanarahana eo Mapara sy ry zareo avy eo anivon'izay PMP izay amin'ny fanolorana ny Prime Ministre. Raha ny feo mandeha dia mety hisy ny fitambaran'ny Mapara sy ny PMP amin'ny fanolorana ny anaran'ny Prime Ministre. Ny solombavambahoaka tsy miankina ao anatin'ny PMP Andriamatoa Antelmaraparany dia nilaza mazava fa vonona amin'ny fiara-miasan'ny rehetra izy ireo raha izay no ampilamina ny firenena. Raha tena mitombona izany fanambarana ny PMP sy ny Mapara dia tsy hitako ny maharatsy azy fa les conditions hoe tsy maintsy miala ny atsy na izao hitako hoe mifanohitra amin'le hevitra n'le hoe réconciliation nationale izay tia napetraka zay ka ho anay zany dia vonona zahay hiara-iasa na amin'ny Mapara na amin'ny mouvance Ravalomanina raha teo izay efa mpanorona ny PMP niaraka taminay ka ho an'ny Mapara zany dia raha anatevin-daharana anay zareo dia arahaba soa arahaba tsara fa zay nitadiavina ampilamina ny firenena. Ho an'ity mpanao politika ity dia tsy tokony hisy krizy eo amin'ny androm-panjakana raha toka mitambatra amin'ny Mapara sy ny PMP ary izy ny fiara-mitantana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. No mari amin'ity solombavambahoaka ity fa mijanona amin'ny fanolorana Prime Ministre no mety arahan'ny vondrona politika miasa. Azo heverina hijoro mpanohitra ao aorian'ny fivoahan'ny programme anasan'ny gouvernement. Ny alliance anie tsy midika hoe tsy maintsy hitovy hevitra daholo ireo olona manao alliance ireo fa eo amin'ny fanolorana Prime Ministre angamba ny tena ovovahany zay fa ny alliance dia mety misy hevitra tsy hitovizana raha ohatra tsy mety aminay indépendant ny programme du gouvernement zay mipetraka eo dia mety izay ny mpanohitra na mety hoe tsy mety amin'ny Mapara ny programme du gouvernement mipetraka eo dia mety ny Mapara no mpanohitra na ny mouvance Ravalomanina mitovy amin'izay ihany koa fa ny mpanohitra dia arakaraka ny programme du gouvernement izay mivoaka eo le izy fa tsy hoe mpanohitra araka ny tsangan'olona fotsiny. Mikasika ny mbola tsy fivoahan'ny programme anasan'ny gouvernement dia nilaza Andriamatoa Antelmaraparany fa mbola saripady ny misy ny firenena amin'izao fotoana izao ary azo eritreretina ny fisiana fitroharana tampoka raha toa ka tsy voadinika tsara ny politika mpiarina mpandrosoana ny firenena.